Valomirabantsika rehetra indray ry havako a nahatratra ity andro sabotsy fa 4 volana aprily taona 2024 ity. Dia iaino ny mifonaina voalahatra amin'ity anio ity tsika ary hifampivavaka sy hivavaka eo anatrehan'ny toe-javatra izay iainantsika ankehitriny. Hivavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao a. Misaotra anao mandrakariva izahay ny amin'izay hitondranao ny fiainanay, na dia mandeha mizotra makany amin'izay tsy tianay ary izahay, dia mahatsiaro mandrakariva ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, ilay Andriamanitra tia ka manokatra lalana vaovao sy fiainana ho anay mandrakariva. Ary izay rehetra nataonay sy ataonay dia ankininay sy apetraka am-pelantananao izay inonay fa mahefa ny zavatra rehetra. Raha maky ny teninao zahay dia mangataka ny hitsolovan'ny fanenao masina, satria mino zahay fa ny fanahy masina no mpanazava aty anatinay ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika eo amin'ny Filipianina 4 ka ny 9 sy ny 7. Filipianina 4 ny 9 sy ny 7 vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: farany ry rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mahateo-ty, na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy, raha misy dera dia hevero izany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboina ho aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony finoantsika. Amen. Ity mofinainantsika ity ry havako malala amin'ity andro anio ity dia maneho indrindra ny afatrafatra farany nataon'ny apôstôly Paoly raha nanoratra ho an'ny fiangonana tany Filipy izy. Izany hoe misy antontana afatra maromaro nampitaina ho amin'ny fiangonana ato amin'ity toko faha-4 ity indrindra. Ao anatin'izany dia mampianatra ny apôstôly Paoly, manome ny tari-dalana ny amin'ny fahaiza-miaina, ny amin'ny tokony ho fiarahamonina ao anatin'ny fiangonana ao Filipy. Raha tsaroantsika tsara dia efa nahazatra antsika hatramin'izay fa ity boky ity dia boky izay ahitantsika ny teny hoe fifaliana betsaka izay anehoan'ny apôstôly Paoly ny fifaliany, na dia any tranomaizina ary izy no manoratra kanefa koa tiany fifaliana tiany iaina ny fiangonana ankehitriny. Ao anatin'izany fiainam-pifaliana izany no ahitana fiarahamonina lavorary, fiarahamonina tsara rindra, fiarahamonina miaina miadana sy finaritra ao anatin'ny fiangonana. Lesona ho antsika izany ry havako malala amin'ity andro anio ity dia mahakasika indrindra ny amin'ny fiarahamonin'ny fiangonana. Ny fiarahamonin'ny fiangonana voalohany indrindra dia fiarahamonina mifampitondra tsara. Fiarahamonina mifampitondra tsara. Rehefa mamaky ny 9 isika dia hitantsika ny amin'ireo fepetra samihafa, ny amin'ny fifampitondrana tokony ho hita, na inona marina, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mahateo-ty, na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy, raha misy dera dia hevero izany. Hitantsika taratreto izany fa fifampitondrana ara-piarahamonina
mahakasika ny moraly ny fiangonana, ny fitsipitondran-tena na ny etika tokony hananan'ny fiangonana no ampitaina hananana ilay fiarahamonina lavorary. Ao anatin'izany dia tokony hahatakatra ny fiangonana fa na dia tsy mitovy ary ny fiarahamonina, samy manana ny loharano sy ny poirany, dia ampianarina mandrakariva kosa ny amin'izay tokony fampitondrana tsara ao anatin'ny fiangonana. Misy zany ilay tenenina amin'ny fiteny hoe considération izay tokony atao ho amin'ny mpianakavy finoana, amin'ny kristianina tsiraray avy, amin'ireo sokajon'olona samihafa izay tsy voatery mitovy fomba fanao sy fiaina kanefa manana ny traikefany sy ny fomba fitondrany ao anatin'ny fiangonana ao. Ampianarin'ny apôstôly Paoly tsara ny fiangonana mba hifampitondra tsara araka ny fanomezam-pahasoavana izay omen'ny tompo sy izay ananany tsiraray avy. Ao anatin'ity lesona ity zany ry havako malala dia mitarika ny sain'ny fiangonana hahatakatra ny halavany sy ny sakany, ny halaliny sy ny arivony, ny atsimo sy ny avaratra, ny andrefana sy ny atsinanana ao anatin'ny fiangonana isika rehetra. Hifampitondra tahaka ny pralahy, hifampitondra tahaka ny praitapo ao anatin'ny fiangonana na dia tsy mitovy ary. Ny fampiarana ry havako malala dia mazava. Ampianarina ny fiangonana hifampitondra tsara. Ao anatin'izany zao ny amin'ireny fifampitondrana na ny fitsipika anatiny ao anatin'ny fiangonana sy ny fikambanana sy ny sampana rehetra izay misy atsika, mba tsy hisy fitongilanana ao anatin'izy ireny, mba tsy hisy ny amin'izay ataontsika hoe de poids de mesure, fa hisy mandrakariva ny amin'ny fiheverana ny daolobe sy ny fiheverana rehetra. Ary indrindra izay ampianarin'ny soratra masina eto dia ny ahafahantsika manakatra sy mijery tsara ny amin'ireo toe-javatra izay heverina fa nahitana fahombiazana ao anatin'ny fiangonana, izay nahitana fahombiazana ao anatin'ny fiangonana. Tsy mampianatra antsika hirehare na hideran-tena ny soratra masina, fa mampianatra antsika kosa hifampitondra tsara, hahifanaja ary hahatakatra ny amin'ny zavatra tsara izay misy ao anatin'ny fiangonana. Matetika tokoa manko ry havako malala dia ny fanakianana, matetika dia ny tsy fitiavana no asetra raha mba misy olona manao zavatra ao anatin'ny fiangonana na hitana fahombiazana, fa taritiny izao soratra masina izao isika raha misy dera, raha misy hatsara-panahy dia hevero izany. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay isintoman'ny soratra masina amintsika amin'ny teny ity dia ny hoe ny amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ao anatin'ny fiangonana dia mifampitondra araka izay hita eto, dia mifampitondra ho vavolombelona tsara, mifampitondra tahaka ny vavolombelona tsara. Zao tsara milazan'ny Paoly apôstôly azy manao hoe ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko. Efa nolazaina teto tamin'ny mofinaina tamin'ny voalohan'ity volana ity, ny amin'ny hevitry ny teny hoe vavolombelona dia ny hoe izay nahita, izay nandre, izay nahatsapa. Araka izany izay rehetra efa hita sy re tamin'ny apôstôly Paoly no tarihany koa mba ho ampiarina ao anatin'ny fiangonana. Tsy haivina mantsy ry havana fa anankiray amin'izay antony nanoratany apôstôly Paoly izao epistily izao dia noho ny fahitana ireo mpampianatra sandoka na ireo fampianaran-diso. Araka izany dia mampianatra ny apôstôly Paoly mba tsy hiala amin'ny fampianarana tsara ny fiangonana, mba hibanjina ny fampianarana izay efa nomena azy, mba hihevitra mandrakariva ny filazantsara izay efa notoriana taminy, koa izay efa hitany tamin'ny apôstôly Paoly. Ny filazantsara izay notorian'ny apôstôly Paoly dia Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny amin'ny filazantsara izay efa nozaraina no tarihana mba ho ampianarin'izy ireo ihany koa. Efa
haitsika tsara fa efa nitenan'izany apôstôly Paoly ohatra any amin'ny bokon'ny Timoty dia miteny mazava izy manao hoe fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny naninjehana, ny fahoriana izay nanjo ahy. Ny amin'ny Timoty 2:7, ny 10:10 no ahitantsika izany. Araka izany dia vavolombelona tsara ireto fiangonana tany Filipi, afaka manambara sy miaina ao anatin'ny fiangonana ny lesona tsara izay noraisiny tamin'ny apôstôly Paoly, fa tsy sanatria anaraka ny mpampianatra sandoka. Ry havako malala, vanim-potoana izay mampiroroa sainan'ny olona amin'izao ny vanim-potoana ankehitriny, ary manomboka malemy fanahy ny olona rehefa be loatra ny fampianarana samihafa izay mandalo eo amin'ny fiainana. Zao no ampianarin'ny soratra masina. Zao no ampianarin'ny soratra masina. Ianao kosa ataovy izay efa nianaranao sy niraisinao sy renao ary hitanao ao amin'ny soratra masina. Fomba tsotra sady mahomby ry havako hahitantsika ny fampianaran-diso na tsy dia ny fiorenany ao amin'ny soratra masina. Moa manana fiorenana ao amin'ny soratra masina va ny fampianarana ao arahantsika. Moa manana fiorenana tsara fototra fa tsy mandalo fotsiny ao amin'ny soratra masina va ny fampianarana izay arahantsika. Ampirisihana ny fiangonana manoloana ny toe-javatra maro be izay hita sy re manerana izao tontolo izao sy amin'ny tambajotra izay manjaka ankehitriny, mba hampifantoka azy ireny sy hampitaha azy ireny amin'ny fampianaran'ny soratra masina. Ahoana hoy ny soratra masina? Manakambara mandrakariva ny Baiboly ny amin'izay fampianarana eo ambany masontsika. Ko aoka izay rehetra fampianarana efa norenesintsika, hitantsika, fantaritsika eo amin'ny soratra masina no arana. Fa izany efa nitenenin'i Jesosy manao hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantarana ny soratra masina. Fa raha ry havako malala, ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainam-piarahamonin'ny fiangonana izay tokony arana dia ny fiarahamonina feno fiadanana. Ny amaranan'ny apôstôly Paoly ny hafatra eto dia ny hoe ho aminareo anie ny Andriamanitry ny fiadanana. Ho aminareo anie ny Andriamanitry ny fiadanana. Marina fa endrika tsodrano izany, saingy tsodrano izay mifantoka kokoa amin'ny toetra n'Andriamanitra. Andriamanitra izay hitantsika eto dia ilay Andriamanitry ny fiadanana. Izany hoe ilay Andriamanitra tompon'ny fiadanana, ilay Andriamanitra tsy mpanakorotana, ilay Andriamanitra izay mandasy manohitra ny fikorotanana na ny tsy filaminana. Tsapa mantsy fa tao anatin'ny fiangonana tao Filipi hitantsika ohatra ny fandaminana natao tao anivon'ireo mpino, ireo samy kristianina, izay hitantsika eo amin'ny 2 manao hoe mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Sintike mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Ireny sokajina fifampiandaniana na toe-javatra madinidinika izay heverina fa tsy milamina ao anatin'ny fiangonana ireny no anipazana ny tsodrano ankehitriny, ny faniriana lalina tao amin'ny Paoly manao hoe ho aminareo anie ny Andriamanitry ny fiadanana. Faniriana indrindra ry havako malala ny sin'ny fiadanana ao anatin'ny fiangonana. Faniriana indrindra ny anjakan'ny fiadanana ao anatin'ny fiangonana satria ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitry ny fiadanana. Tsy sanatria ny zavatra mandalo na ny toe-javatra miseho etsy sy aroa na ny fanarahana antokon'olona na vondrona sokajon'olona ao anatin'ny fiangonana no hampiteraka disadisa na fifampiandaniana ao anatin'ny fiangonana. Fa ho tsaroantsika mandrakariva kosa fa fiangonan'Andriamanitry ny fiadanana ny fiangonantsika, ka amin'ny zavatra rehetra dia ilay tompon'ny fiadanana no anjaka ao. Anjarantsika fiangonana arak'izany no manda amin'ny endriny rehetra ny
endrika rehetra izay miteraka fifampiandanina, manda amin'ny endriny rehetra ny toejavatra rehetra izay mamboly fikorotanana, manda amin'ny endriny rehetra izay toejavatra izay mitondra ho amin'ny fisaraham-bazana. Fa adidy ny fiangonana kosa amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra antsika no mamboly ny fiadanana. Ary izany mandrakariva no amerimberenana ao anatin'ny fiangonana manao hoe ho aminareo aneny fiadanana, ho aminareo ny filaminana, ny fandriampahalemana avy amin'ilay Andriamanitra ny fiadanana. Zany no hevitra lehibe finosin'izany. Ry havako malala, raha fehezina izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe Andriamanitra maniry fiarahamonina miadana sy finaritra ao anatin'ny fiangonana no Andriamanitra mampita amintsika izao afatra izao. Andriamanitra izay te hahita fiarahamonina mirindra ao anatin'ny fiangonana ny Andriamanitra ny Kristianina. Koa izany no hitarihana ny saintsika ry havako malala, mba hisian'ny filaminana amin'ny endriny rehetra ny fiangonana ka hifampitondra tsara ary hanaraka izay ambaran'ny soratra masina hampanjaka ny filaminana. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo Andriamanitra ny fiadanana, izay efa nitondra fiadanana tetỳ amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa izy no fiadanantsika araka ny teninao. Ankehitriny izay dia resy lahatra amin'ny hiainana ao anivon'ny ankonana feno fiadanana, fiangonana feno fiadanana, fiangonana mifampitondra tsara araka ny sitraponao izay hita ao amin'ny soratra masina. Fa mivavaka koa izay Tompo amin'ity andro anio ity ho amin'ny toejavatra izay miseho manoloana izao tontolo izao, ny amin'ny fiomanana sy fanomanana ny herinandro masina, ny Pasika. Eny fa na dia ao anatin'ny fitaintainana lalilazany amin'ny fikatonan'ny fiangonana dia maniry indrindra anao Andriamanitra izahay mba hamangy ny tsiraray avy, hamangy ny isan-tokantrano, hamangy ny fiangonanao mba ho fiangonana velona, fiangonana mijoro, tsy ho voasakan'izaniza ary tsy ho voasakan'ny aretina rahateo. Aseho mandrakariva Tompo fa momba ny fiangonanao ianao. Izany ny faniriana sy etaeta sandratray ao anatrianao. Amin'ity anio ity raha io manao amin'ny fotoana rahampitso, fotoana izay ionanay aminao Andriamanitra, dia ampiomany fo saina fanahy izahay, avelao eloka hamindrao foa amin'ny alalan'i Jesosy Tomponay. Dia ianao Andriamanitra ampifantokanay ho amin'ny fanompoana masina izay efa noraisinay tao aminao Jesosy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mavonjy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.